abetroka ny tenanay dia betsaka reo natao andrasiny io hoe président faritra menany ihany be mahalasony ihany toy izy zao hoe tsy mahalasy dolo ny olona any fa hitako am'izao tsikitsiky sy tehaka ataonareo zao fa vitsy ny olon-datsy fa betsaka kosa ny olo-tsara eto amin'ny firenena tokolasy tokovary. Ny ataontsika dia ny andresy ny malaso satria tsy azo saintsainy, tsy azo eritreretina hoe ny malaso na ny ratsy no anjaka eto amin'ny firenena. Koa tonga eto Betroka izahay aneo ny fraintsapo aminareo mponina sy vahoaka rehetra eto an-toerana, ary eto dia maneo ihany koa ny fiara-mioro-tanteraka amin'ny fianakaviana ireo izay namoy ny havana, ireo mpitandro ny filaminana zandary sy miaramila izay lavo teo am-panatotosana ny adidi nakin'ny firenena tamin'izy ireo. Miaramiory amin'ireo niarambona ihany koa ny tenanay vokatry ny asopara nataon'ireo malaso. Eto dia miaraba ihany koa anareo 470 miralahy tsy maty foa manainy fa nanana ny heri-po sy ny heritsaina niazika ireo malaso tsy afaka andefitra amin'ireo asan-dratsy arahana herisetra sy abebiny ataon'ireo malaso isika, tsy afaka andefitra amin'ireo izay mieritreritra ampizarazara ny malagasy. Izay indrindra no natonga anay aty Betroka sy aty amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy satria tsapanay loatra ny herifiry sy ny tebiteby iainanareo isan'andro isan'andro. Tsapanay loatra ireo adi-saina mianjady aminareo manoloana an'ireo asa sandahary. Tsy tonga hanao-kabary fotsiny izahay fa kosa tonga hitondra vahaolana hoentina amongarana hatrany fotony ny asan'ireo malaso. Dia ireo manasika anareo reo ankehitriny ireo renfort na mpitandro ny filaminana zandary sy miaramila anampy an'ireo izay efa tia toerana mba hiatrika ireo asan'ny ratsy. Fa eto dia tiaka ihany koa ny miteny aminareo ary maro aminareo nefa mahafantatra anazy manolotra anareo ny colonel Lisson izay efa fantatsika ny famongarana na niady amin'ny asan-dahalo io. Matoky izahay colonel, matoky anao sy ireo mpiara-miasa aminao rehetra fa tsy anaiky ho resin'ny dalo isika fa dia tsy maintsy fongatra ny asan-dahalo tokolasy tokovavy sy vata maramila, tsy zandary sy maramila fotsiny no alefa aty fa dia ao ny helikoptera izay apetraka maharitra aty amin'ny faritra atsimo tokolasy tokovavy. Ny tantara ho any tsarantsika rehetra satria rehefa natao ny fifidianana n'ireny helikoptera ireny dia betsaka ny tsikera hoe atao inona helikoptera. Izao ianareo vahoaka mihitsy miteny hoe ilainay le helikoptera, aza amin'ny fotoana fifidianana ihany no ampiasaina helikoptera anaovana fampelezan-kevitra, fa ny helikoptera dia anaovana hitandrona ny filaminana ho an'ny vahoaka malagasy tokolasy tokovary. Maro ny fanontaniana izay ao anaty saintsika ao dia hoe nahoana tapoka teo no dia dahalo aman-jatsony no miara-manafika tanàna anankiray. Avy aiza ireo fitaovam-piadiana ary fomba ampiasain'izy ireo? Nahoana no misy stratégie sy taktika avoleta ampiasain'ireo dahalo? Inona tena tetika kendrena amin'izao fanafiana atao amin'ny pare-tanindrazana izao? Iza no manampy sy ny manamafy ireo herisetra ataony ireo malaso? Ary iza no mahita tombotsoa amin'izao ady atao amin'ny samy malagasy izao? Noho izany
Tsy afaka mijery maso fotsiny izay, fa tsy maintsy tonga mifanampy aminareo malagasy hafa, hiady amin'ny rojolafamon'olona, mpandroba sy mpanapotika ny fiainam-ponina ireo. Tsy afaka anaiky sy hiaritra an'izao isika, fa tsy maintsy ho fongarina ny asa ratsin'izy ireo.